valy miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a fiadanana aingo a Ramarson a fiadanana mialy sorava fiadanany tain'i Jesosy a Olromus Johnson tain'i Jesosy tompoko tain'i Jesosy a sitraka hony a Andriamanantena Shalom Oniana Rado Shalom Mishua Elodia tain'i Jesosy daholo tain'i Jesosy tompoko zay rehetra tonga ao a dia afaka manoratra amin'ny commentaire eo a misy vaovao mahafinaritra manomboka androany dia afaka rahantsika mivantana amin'ny YouTube ny live-tsika misaotra ny zanako Nathaniel zay tena hoe tena fahasoavana manokana ho antsika satria izy vao anzan fa miaraka miketriketra izay mirahalahy mianaka dia afaka rahantsika mivantana ihany koa amin'ny YouTube zany zao a live-tsika izao fiadanana Lalao Francine Omega manasa antsika izara dia maheno tsara ve tsika rehetra tompoko eny tompoko a manana aloha hevitra mahafinaritra isika androany a ny loha hevitritsika moa dia hoe ny asa sy ny fahombiazana mino hoe tsika rehetra mba te ahomby a amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia izay no jerentsika androany misaotra ny Lalao Francine Omega misaotra antsika ihany koa manome retour a tsy ambony be ve le fond musical fiadanana Joshua Andriamanarivo fiadanany misaotra Nathaniel fa dia tena tsy namelany mihitsy ny teo a raha tsy hitany le hoe ahoana no anaovana double streaming simultané a sady amin'ny YouTube a no amin'ny Facebook eny tompoko dia manasa antsika izara mba ho maro ny Ozy Saintia ny votsaoly a ny fahatsarany Jesosy a ao amintsika rehetra foana na inona atao naiza misy atsika amen apitrao Nathaniel avy Nathaniel Nathaniel o allo izy apotratsika eto a avy zanako a potra fotsiny izy Nathaniel ho an'izay mbola tsy mahafantatra jere eto zao ie izy ny zanakay voalohany a tena fahasoavana be a izy no ao ambadika ao a manampy ana amin'ny direct dia tena fahasoavana ny fisiny tain'Andriamanitra manokana Nathaniel ok are vavaka ary tsika dia hanomboka ny afatra vetrany a vavaka tsika tompoko
misaotranao zay Andriamanitra fa raisinay tena hoe fahasoavana ny amin'ity androandroany ity izay hahafahanay ifampizaha reto, tsy hoe kory hoe manana noho ny hafa fa tena hoe fahasoavana. Ary zay nandray maimai-poana ozy izy ianao dia mizara maimai-poana, dia kianay fiainam-pelantananao a ny partage azy atao eto mba hisin'ny fanahy masinao a hampianatra anay tsiraray avy a amin'ny anaran'i Jesosy a. Ka nizaniza manaraka ny directa, nizaniza manaraka ny rediffusion dia vanginao a ary teny amin'ny manokana ianao androany ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amen. Kokoa Nathaniel hony. Eny tompoko, ny asa sy ny fahombiazana zay no ifampizarantsika androany. Vonina ve tsika? Raha vonina dia sorata eo amin'ny commentaire hoe vonina. Eny tompoko. Tonga dia sokafantsika ary ny baibolitsika. Atao amin'ny ohabolana toko fa 12 any andininy fahatelo. Ohabolana toko fa 12 any andininy fahatelo. Dia izao mivaka ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy. Akino amin'i Jehovah ny asanao a, dia ho lavorary a izay kasainao. Alleluia. Niresakitsika momba ny asa satria androany moa zany a fety ny asa, dia hiresaka momba ny asa sy ny fahombiazana isika. Dia ny fanalahidy zany a androany atoro antsika dia ato amin'ny ohabolana 12 ny andininy fahatelo io. Dia hozy izy ten'Andriamanitra hoe akino amin'i Jehovah ny asanao a, dia ho lavorary a zay kasainao. Tianao ve hisy fahalavorariana? Ny asa aloha zany voalohany dia tadidio a fa fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia nohariana Adama hiasa sy hitandrina ny saha. Zany hoe ilay asa zany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ny asa. Ka raha manana asa ianao a dia Andriamanitra mihitsy no nanome anao an'io asa io. Ka hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary a zay kasainao. Tianao ve hisy hoe succès ny zavatra ataonao? Ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany a dia samy mba maniry hoe hisy succès ny zavatra ataony. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary a zay kasainao. Andriamanitra zany dia manasa antsika hanolotra ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra ataontsika mila kintsika amin'Andriamanitra. Zany hoe ny asanao, ny projet anao, na ny tetikasanao a, ny fanapahan-kevitrao sy ny nofinofinao rehetra, tianao ve hisy succès zany?
dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay kasainao. Io projet anao io tianao ve hisy succès io? Ianao manana faniriana hanangana trano, manana faniriana hanangana orinasa, dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay kasainao. Ny zavatra tena tian'olona indrindra dia io fahalavorariana io, ary ny atonga n'io asanao io lavorary dia tsisy afa-tsy ny fanakinanao anazy amin'Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra. Ka rehefa ataontsika izany hoe akintsika amin'Andriamanitra ny asantsika dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ho lavorary zay kasaintsika. Akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay ataonao. Afaka nisy fahombiazana tompoko ny zavatra rehetra ataontsika. Ary io zany mila ampiaritsika amin'ny fiainana mihitsy hoe tiantsika hoe hisy ho lavorary ny zavatra ataontsika. Ka rehefa nomboka tetika asa vaovao ianao, ohatr'izany zao nisy zokony vadiko izay nanao vity tany teny Alasora teny zareo, dia rehefa azo le tany dia hoe nanapa-kevitra zany hanao trano, nefa ny teo am-pelantanana tena hoe kely, dia natsony tany tamin'izay satria tsy afaka ny pasteuran'zareo. Dia rehefa tsy afaka ny pasteuran'zareo dia ozy izy hoe ianao ve afaka mba mivavaka ho an'le trano satria hanomboka le projet zay hanomboka hanangana trano. Dia nataoko ny plan an'le trano dia rehefa vita ny plan an'le trano dia atao zany ny exécution. Dia natsony tany zay dia le zokony vadiko zany zareo ny teo dia niaraka tamina mpiasa 4 lahy teo. Dia io ten'Andriamanitra io mihitsy ny nataon'Andriamanitra tato anatiko hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay kasainao. Tsy ho possible mihitsy no hananganana zavatra raha tsy Jesosy no manangana anazy. Tsy vola ho any hananganana trano, tena ilaina ny vola, fa be dia be tompoko ny olona manam-bola, fa rehefa be dia be ny olona manam-bola ary manam-bola izy dia manangana trano, fa rehefa tafatsangana hatramin'ny faran'le trano hatramin'ny tafo dia mihitsika eo, dia ny afarany tsy afaka tohizana intsony satria lany tena mpandehanana telo le vola. Fa rehefa kinonao amin'Andriamanitra le trano, nataony vavaka dia nangadina ny fototra ho an'Andriamanitra zao ny voninahitra efa vita soma tsara le trano eny Alasora eny ary efa mipetraka ao izy mianakavy kely. Zany ny porofo hoe rehefa kintsika amin'Andriamanitra ny asantsika dia izy mandavorary an'io. Izy tompoko ny mandavorary an'io asantsika io. Izy ny loharano ny zavatra rehetra. Ka hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Tena afaka ny ho lavorary io, ary tadidio fa izay teneniko izay hoe io asa io dia fanomezana io. Fanomezana sy andraikitra ny asa. Ny asa zany tsy hoe adidy fotsiny io, fa fanomezana avy any an-danitra. Satria misy olona indraindray rehefa miasa izy dia ataony ohatrany hoe adidy fotsiny le asa, fa tsy adidy io fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, satria be dia be ny olona mitady asa. Mety misy amintsika manaraka reto ary zao mety tsy manana asa, fa mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra hanome asa anao. Zay dia anisan'ny olona mampirisika ny olona hiasa, satria Andriamanitra mihitsy ny teny hoe izay tsy miasa izy aoka izy tsy hihinana. Ka tena mampirisika antsika zany hoe tena hoe hiasa.
satria misy fanontaniana dia zao hoe fahoana moa ny olona tsy manana an'Andriamanitra manao fandrarana miasa tonga dia ohatrany hoe mahomby be, fa ny kristianina indraindray ohatrany hoe miandry fotsiny dia tsy miasa. Dia mahatonga ny olona tsy kristianina tonga dia mahomby be amin'ny zavatra ataony satria izy tonga dia miasa izy. Dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe ambinina ny asan'ny tananao. Araka ny Genesis 2:5-10 andonge sokafantsika izay Genesis Genesis 2:5-10. Ka tena zava-dehibe mihitsy ny ahafahantsika miasa. Rehefa miasa tsika dia ambinina ny tanantsika, ambinina ny asan'ny tanantsika. Ary izany mahatonga anay mampirisika anao hiasa. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ny asa rehetra ataontsika zany na lehibe na kely na antonony dia akino amin'Andriamanitra izany, fa ho hitanao fa ho lavorary izay kasainao. Izy ny afaka hitondra succès. Ary ny faharoa miresaka fahombiazana tsika. Le fahombiazana tsy voatery araka le fomba n'olombelona ihany, satria samy manana ny fahombiazana n'olona rehetra. Satria ny fahombiazana matetika dia refesina amin'ny vola, refesina amin'ny voninahitra, ny laza. Fa araka ty andininy ity zany ny fahombiazana zany rehefa lavorary le izy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia zany dia midika fa avy amin'Andriamanitra le izy. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Rehefa misy succès zany io dia Andriamanitra mihitsy ny mandavorary an'io, rehefa akinonao amin'Andriamanitra. Ary manome voninahitra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra le izy. Dia hozy ny ten'Andriamanitra, akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Hitantsika araka ny ohabolana 2:4-7, akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Zany hoe ny fihetsika ara-panahy zany sy ny fanekena dia hoe akino amin'i Jehovah le izy. Ny dikany hoe akino dia manambara fanekena sy fatokina. Afaka soratanao ve zany? Ny dikany hoe akino dia manambara fanekena sy fatokina. Afaka soratantsika izay raha mba sitrakitsika eo amin'ny commentaire. Akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Afaka soratanao mihitsy eo amin'ny commentaire hoe ny dikany hoe akino dia fanekena sy fitokina. Rehefa akinonao amin'Andriamanitra zany le izy dia manambara ianao fanekena sy fitokina amin'Andriamanitra. Afaka soratantsika eo amin'ny commentaire akino fanekena sy fitokina amin'Andriamanitra. Eny tompoko, soratsika rehetra tompoko manoratra sy mandray anjara. Izay ny dikany hoe akino fanekena sy fitokina amin'Andriamanitra.
ka ianao zany manankina an'le asanao, manankina an'le projet anao. Raha ny fahitana maha olombelona dia ohatrany hoe tsy possible zany ny anatanterahana zavatra an'le projet. Na ny olona ary mety tsy mino anao amin'ny projet anao io satria mety tena hoe lavitra loatra an'le zavatra ana dia tsy mino izy hoe atanteraka an'le projet anao ianao. Fa rehefa kininao amin'ny Jehova ny asanao dia izy mandavirary zay kasainao. Izy no manisy succès an'io. Raha tianao zany nahita succès amin'ny zavatra ataonao dia mila kininao amin'ny Jehova ny asanao dia izy mandavirary. Izy mitondra succès amin'io zavatra ataonao io. Ary midika zany fa miantehatra midika zany fa tsy miantehatra amin'ny herin'ny sainao ianao, tsy miantehatra amin'ny fahaizanao, tsy miantehatra amin'ny traikefanao, fa manaiky ny fitarihan'Andriamanitra. Averiko fandroany. Midika zany fa tsy miantehatra amin'ny herinao ianao ary tsy miantehatra amin'ny fahaizanao sy ny traikefanao, fa miantehatra amin'ny fitarihan'Andriamanitra. Averiko fanteliny. Midika zany le fatokinan'Andriamanitra ianao manankina an'le izy amin'Andriamanitra dia tsy miantehatra amin'ny herin'ny tenanao ianao, tsy miantehatra amin'ny fahaizanao ianao ary tsy miantehatra amin'ny traikefanao, fa miantehatra amin'Andriamanitra, miantehatra amin'ny herin'Andriamanitra. Ka ny tanjona sy ny fikasana zany dia ho lavirary zay kasainao. Tian'Andriamanitra ho lavirary tompoko zay kasainao. Ka ny drafitra zay ataontsika dia miorina avy amin'ny fahendren'Andriamanitra. Zay raha tiantsika ny ahomby io zavatra ataontsika io. Tsy hoe ho tanteraka fotsiny fa ho lavirary zay kasainao. Izy ihany tompoko ny afaka handavirary an'io. Ka ozy izy ny ten'Andriamanitra teo, akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavirary zay kasainao. Zay tompoko ny secret tena secret io, manankina ny projet antsika amin'Andriamanitra. Rehefa kinitsika amin'Andriamanitra io, andao averintsika jerena ny ohabolany ohabolana toko 9 dia ny 9 ao izy ny ten'Andriamanitra, akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavirary zay kasainao. Amen. Niresakitsika zany androany momba ny asa sy ny fahombiazana. Raha tianao zany i succès io asa zay ataonao io dia tsisy afa-tsy ny fanakinanao an'io amin'Andriamanitra ihany. Aiza miankina amin'ny herin'ny tenanao, aiza miankina amin'ny fahaizanao, aiza miankina amin'ny eo am-pelantanana, aiza miankina amin'ny fahalalana, aiza miankina amin'ny expérience anao, fa akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavirary zay kasainao. Raha hitady fahombiazana zany ianao amin'ny domaine rehetrarehetra dia tsotra, akino amin'ny Jehova dia izy no handavirary an'io. Akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavirary zay kasainao. Akino amin'Andriamanitra tompoko ny asanao, fa izy afaka handavirary an'io. Akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavirary
zay kasainao, io projet anao io. Rehefa manana projet dia aza manao projet kelikely fotsiny, fa manana projet goavana, satria ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra ny projet anankiray dia tsy vitantsika ilay izy. Raha mbola vitantsika iny ka mahavita an'ilay izy isika dia ireharentsika hoe tena vitako vitako ihany ilay izy. Fa ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra ilay projet dia tsy vita moyen antsika, tsy vita ny eo am-pelantanantsika, fa Andriamanitra no manatanteraka an'io rehefa hakintsika aminazy ilay izy. Tianao hisy succès ve ny projet anao, ny asanao ao amin'ny tokantrano, fandrarana, lafim-piainana rehetra dia hakino amin'Andriamanitra, aiza miantehatra amin'ny fahalalanao. Donge jerentsika izay ten'Andriamanitra izay matoky an Jehova ozy izy, fa aiza miankina amin'ny fahalalanao. Ka rehefa matoky an'Andriamanitra tsika tsy miankina amin'ny fahalalantsika dia ho hitantsika fa hisy succès io zavatra ataontsika. Andriamanitra ny hitantsika akino ny lesitsika androany dia tato amin'ny ohabolana toko 12 ny 13 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe akino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Izy ny afaka hitondra succès amin'io zavatra ataonao io, fa ny secret dia ny manankina azy amin'Andriamanitra. Aiza miankina amin'ny fahalalanao fa miankina amin'Andriamanitra. Ny filazana dia izao amin'ny asabotsy amin'ny asabotsy folome ho avy izao zany hoe amin'ny herin'ny asabotsy zany fotoana fanaoantsika isam-bolana dia famerenana amin'ny laoniny izay no lohahevitrintsika amin'io. Anasana antsika rehetra eto Antananarivo sy manodidina, ny avy aiza ianao na avy aiza, na avy amin'ny fiangonanaiza ianao na avy amin'ny fiangonanaiza, dia asaina anatrika an'io fotoana io. Ny lohahevitrintsika dia izao hoe famerenana amin'ny laoniny tanteraka, restauration totale. Ianao mahatsapa hoe rava fiainam-panahinao aloha voalohany, ny zavatra rava, tsy mahavavaka intsony ianao, niezaka ianao fa tsy mahavavaka, dia asaina ianao avy mety ny tokantranonao ihany koa mety rava, ny fiainam-pitiavanao nareo mivady dia tongava, fa dia tsy fantatra hoe inona mety rava, mety fandrarana ve ohatra sa fidiram-bola, mety ny fiainam-pitiavanareo mivady mety tsy mandeha amin'ny laona intsony, fa raha matoa ery amin'ny eo ambony fandriana matory dia rangahany amin'ny salon matory dia izao nataontsika amin'io fotoana io samy mitondra taratasy dia soraty ao anaty taratasy izay rehetra tianao restauren'Andriamanitra averina amin'ny laoniny dia hoentsika mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izany dia asaintsika rehetra ho avy amin'io. Dia ezahantsika ihany ho anareo any ampitan-dranomasina sy any amin'ny province dia ezahana arak'izay azo atao hoe asiantsika direkta ihany, fa ho antsika eto Antananarivo sy manodidina zany dia asaina isika ho avy amin'ny io fotoana io.
dia isaorana antsika tsara avy tompoko a naharitra hatramin'ny farany a teto amin'ity nanaraka an'izao live izao a misaotra antsika rehetra fa dia tena hoe mahafohy fotoana mahafohy mega mino hoe mandray tsika avy amin'Andriamanitra dia ho azy rery ihany ny voninahitra le toerana PK0 Analakely PK0 Analakely na hoe ex cercle de cheminot Antamena averiko famerenana amin'ny laony fotoam-bavaka izay fanao antsika isam-bolana io toerana PK0 na hoe ex cercle de cheminot Antamena amin'ny rora sasany dia afaka tonga aloha ianao satria vao fetra ihany ny toerana dia asaintsika rehetra ho avy ao anatin'izay. Eny tompoko tsy misy saorana lalao Francine misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mirary soa antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra daholo dia